marka toko fa 400 any any marka toko fa 400 ka ny andiny marka toko fa 400 ka ny andiny fa 170 manao hoe ary afantelony izy dia nanao taminy hoe matory arakehitriny ka miala sasatra ianareo aok'izay fa efa tonga ny ora indro ny zanak'olona atolotra eo amin'ny mpanota mihevitra ny fiainantsika Andriamanitra mba hitany ihany ny fahoriana hitany ihany ny adi-saina hitany ihany ny tebiteby dia namela malalaka tamin'ny mpianatra izy tsy mampaninina ary miala sasatra ianareo matory ianareo tsy maninina tahaka an'izany koa ny fiainantsika ry havana mahita ny fiainana ao amin'ny antsipiriany Jesosy ny fahorianao io ny adi-sainao io le olana ao anatin'ny tokantranonao io izay diavinao tsy fisim-bola ve ny sainao miaoao manoloana n'izao varana retina eto amin'ny firenena izao hitan'i Jesosy tebitebinao io hitan'i Jesosy fahorianao io tsy mamelanao irery izy tsy mamelanao angaiay fa na inona olanao na inona adinao dia eo anilanao foana Jesosy farany rehefa avy nandohalika ny tompo nandeha tany amin'ny vantolampy izay falehiny sy fandolehiny hitantsika izany any ny marka Matio toko fa 9:20 ka 2:70 izay tsy ary voavakintsika eto noho ny fandehanany fotoana raiko raha tsy azo esorina ity fa tsy maintsy hosotroiko dia aoka ny sitraponao no atao taorinan'izay manodididina tany amin'ny folo sasany tany ho any dia tonga ny miaramila nitondra afo iny izay karazany mba jiro ny itslovana nanatona ny mpianatra taitra ny mpianatra fa iny reto miaramila ireto miaramila marobe nitazatazana sady nijery hoe aiza ny misy an'izany Jesosy zany fa tsy fantandre miaramila re Jesosy ny akanjoko mitovy ny akanjon'ny mpianatra sy ny tompo tao anatin'izany dia nanatona ny miaramila Jesosy izao no izy hanatonao ary izay horoako no izy dia nanatona ny miaramila Jesosy ka niteny hoe izay horoako no izy dia hoy Jesosy oroka va no amadianao ny zanak'olona Matio toko fa 9:20 ny andininy fa 7:70 ry havana manaraka n'izao herinandro masina izao tsika ny an Jodasy oroka ny namadiany zanak'olona oroka ny namadiany ny zanak'Andriamanitra fa ianao mba ahoana tsapanao ve ny tsy fanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra tsy fanekenao ny baiky ny tompo dia karazany efa famadiana azy zany inona ny asa izay nampanaovin'Andriamanitra anao inona ny andraikitra izay napetrak'Andriamanitra hiantsoroanao mpiandry vitanao ve zany asa zany dekona vitanao ve zany asa zany fitokisa mangeny napetrak'Andriamanitra anao hoe araka ny teniny hoe ny olona teo anivony zao tontolo zao no nofidiko mba mpamenatra ny endry
tsy firy ny manam-pahaizana, firy ny manam-pahalalana, firy ny manam-bola, firy ny manan-karena, fa ianao no notsongainy tao anatin'ny maro hanatanteraka n'izany asa zany. Vitanao ve zany? Fa raha tsy vitanao zany dia tadidio fa endrika fanaovanao tsinitsinina an'Andriamanitra no sady famadihana azy. Iravalo sy efajato, Jehova ray maro-po izay tia sy mamindra fo, ataontsika ny andino voalohany ao anatin'izany hery izany. Valo sy efajato, andino voalohany ihany. Nentina Jesosy ry havana, nofatorana, ary tsy vitany hoe nofatorana fotsiny, fa nitaritarihana. Tsy misy hafa an'ireny hoe omby andeha ho vonoana any amin'ny toerana famonoana azy ireny. Nentina nangirifiry tamin'izany. Nentina tanany any asa, ary rehefa tonga tany dia nametra-panontaniana izy. Inona ny tondranareo ity lehilahy ity? Valiny nidehaka ny miaramila hoe io ane olona nirotaka io e, io ange olona nikiomy tetan'ny fanjakana e, io ane olona manakorotana io e, nanao ny fanadiadihana teo anany azy. Zao ny tenin'ny farany: tsy hitako izay hanamelohana azy. Ary efa tsy hitany izay hamelohana azy dia nalefa ny ray nakany any mpisorona be, ento any mpisorona be. Fa raha izaho manokana tsy hitako izay hamelohana azy. Rehefa tonga tany any mpisorona be, tany any Kaiafa izy, any amin'ny Jaona toko 9 ka ny 7 nahitantsika an'izany. Dia nanadina azy ny mpisorona be, nanadina an' Jesosy hoe: fa inona zany nataonao zany? Fa manahoana ny fampianaranao? Inona ny zavatra nataonao tao anatin'ny fiarahamonina? Tsy nakasarotra Jesosy. Zao iny Tompo, ireo izay nieno, ireo izay nieno anahy no anontaniho, izay nilazaiko taminy, fa ireo no mahalala izay nilazaiko. Hitantsika izany any amin'ny Jaona toko 9 ny 9:20. Taorinan'izay dia nitsangana ny mpiandry raharaha tao amin'ny lapa, ary efa nitsangana ny mpiandry raharaha tao amin'ny lapa dia namelaka tahamaina ny Tompo, namelaka tahamaina ny Tompo. Zany ve mba famalinao? Zany ve mba famalinao ny mpisorona? Dia namelaka tahamaina azy izy. Jaona toko 9 any ny 2:20 nahitantsika an'izany. Rehefa nandinika teo Kaiafa ny zavatra nilazain'i Jesosy, le teny feno fahendrena sady teny feno fahalalana, dia izao no nataony hoe:
eto any amin'ny planto izy fa tsy hitako izay hampangana azy. Dia nentina tany amin'ny plato indray Jesosy, ary efa nentina tany amin'ny plato dia izao ny tenina valiny: ianao ve ny mpanjaka ny jiosy? Ianao no mpanjaka? Dia namaly Jesosy hoe: voalaza anao fa mpanjaka aho. Any amin'ny Jaona 5:7-7. Rehefa avy nanadona azy Pilato, rehefa avy nanadina an' Jesosy izy, na dia niedinedina aza Pilato, nilazany hoe mpanjaka voalaza anao. Mba nisy fihetsem-po ihany tao an'ny Pilato hoe tena mpanjaka tokoa ty, tena zanak'Andriamanitra tokoa ty. Dia izao ny teniny: tsy hitako izay elony, tsy hitako izay elony, fa manasa tanana aminareo aho, tsy hitako izay hanamelohana azy. Ry havanao, na dia Pilato azane, olona tsy nino an'Andriamanitra, olona tsy resy lahatra ny amin'ny Jesosy, mba niteby fitiavana ihany tamin'io zanak'Andriamanitra io, tsy hitako izay hanamelohana azy rehefa niasany fanamasin'Andriamanitra izy. Itsika mba manao ahoana? Itsika izay mitonina hoe zany e kristianina, mafana fo ao anatin'ny asa fanompona, mpiandry aho, mpivavaka, tsy fantatro izay galona maro samihafa, etikety maro samihafa isaloranao, ny fanontaniana apetraka aminao: manao ahoana ny tena fitiavanao an'Andriamanitra? Manao ahoana ny tena fitiavana amin'Andriamanitra? Endrika ivelany fotsiny ve, sa tena tafaletika anatin'ny fonao izany fitiavanao an' Jesosy izany? Dia natolotra ho an'ny vahoaka izy, ary tao anatin'ny fanolorana azy amin'ny vahoaka dia izao ny tenin'ny Pilato: homeko anareo ve ny mpanjaka ny jiosy? Homeko anareo ve ny mpanjaka ny jiosy? Dia niorakoraka ny vahoaka: tsy mila azy zay, fa iza nomena anareo? Barabasy homena ho anay. Jiolahany e zany e, tena jiolaham-botsy zany raha ny fitenin'ny tanora. Io homena anay, fa io no anay. Any any Jaona 5:7, 7:7 any. Ny mahagaga ry havana dia izao: tao anatin'ireo vahoaka ireo anie, nisy tamin'ireo ange le jamba ka nahiratra e. Tao anatin'ireo vahoaka ireo ange ne misy an'ilay boky ndiovina e. Tao anatin'ireo vahoaka ireo anie na tsy nisy karazan'olona maro samihafa nahazo ny famonjena sy ny fahagagana izay nomen'Andriamanitra taminy. Mahagaga, mora manadino ny soa nomena azy tokoa ny zanak'olombelona. Ary izany no isarihako ny sainao androany: manao ahoana ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainanao? Inona ny tsy efa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao manokana? Inona ny tsy fahagagana izay efa tsy niasan'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao? Tao anatin'ny onaonany fahafatesany ianao no natsangan'Andriamanitra ka nahazo fiainam-baovao. Nilokaloka, nanao dina, nanao voady, hanompanao a Jesosy raha mbola velonaina, hamaky isan'andro ny Baiboly, hivavaka tsy hitsahatra, araka izay azoko atao. Vitanao zany, vitanao, tanteraka anao ve zany? Mora manadino
ny soana tao taminy tokoa ny vahoakan'Andriamanitra. Ry havana, lalana sarotra zao ny diavin'ny tompo zao, ary tao anatin'izany lalana sarotra ny diavin'ny tompo zany dia tsy maintsy nandalo fitsarana izy. Rehefa andalo fitsarana Jesosy, izao ny zavatra nitranga: niatakataka hatramin'ny mpianatra azy, niatakataka tamin'ny mpianatra. Fa i Petera ilay nilokaloka hoe na inona Jesosy, tsy ataka aminao aho, tsy ala aminao aho, mandra-piala-pofinaiko. Dia hoy ny Tompo: raha mbola tsy misy, raha misy akoho manino telo dia andahy ianao. Nanatona ny Petera tokoa ireo olona izay niaraka aminy. Tsy io ve le namany io? Lokaloko Petera hoe tsy izy aho, tsy fantatra io, navitaiza. Teny anao mihitsy le izy e, tsy izy aho aho. Ny sady nanao taridositra izy. Tao anatin'izay naneny akoho. Tsadidiny Petera le teny nataon'i Jesosy, tadidiny le teny nataon'i Jesosy, dia natsiaro Petera ny sady nitomany ka nirotsaka ny ranomasony. Nirotsaka ny ranomasony. Ianao ry havana, mba manao ahoana? Mba misy fotoana ve ahatsarovanao izany fitiavan'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainanao manokana, tamin'ny dina izay efa nataonao, tamin'ny voanjo izay efa nataonao? Mety izay verina amin'ny Tompo ka metraka ny fiainanao am-pelantan'Andriamanitra. Hira 4:7 ny andininy voalohany ihany nataontsika. 4:7 ny andininy voalohany nataontsika. 4:7 ny andininy voalohany. Ny mpamonjy no mitady fihavanana aminao, izy no manambitamby anatonanao izao. Sao mandary fandatsana ny fifonana aminao ka ny mety mihavana amin'ny mpamonjy izao. Ny vahoaka tokoa Barabasy, fa Jesosy kosa ilay nofatorana dia noesoeson'ny olona, nanesoeso azy daholy ny olona rehetra, ary samy nandray anjara, na ny ankizy na ny lehilahy
na ny vehivavy tao anatiny zany fampijaliana ny Jesosy zany samy nandray anjara araka ny voalazany amin'ny tantara any amin'ny boky maro samihafa. Ny ankizy rehefa ny fatorana ny lohan'i Jesosy ohatrany manao an'ireny raosy jamba ireny dia nafatotra dia nisontomina miakavia miakavanana makany aloha makany arina. Nisy fotoana arakaraka voalazan'ny tantara nidona tamin'ny potoan'ny lohan'i Jesosy dia nitolefika izy nefa na mbola nitolefika aza mbola nataony ankizy ihany. Tahaka an'izany koa ny lehilahy nandray anjara ihany koa na ny lehilahy na ny vehivavy nalaina Jesosy nasiana saron-doha nahodinkodina tahaka ny tandrimo tsy hita intsony zay fampijaliana zay natao taminy nokapohana efa fanina Jesosy tsy mahita zay lalana izorany intsony taony mikapoka taony nandrora tao ary any nanisy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao iza ny nandroranao teo, raha zanak'Andriamanitra ianao iza ny kapokanao teo. Mafy riavan'izany mafy riavan'izany ankizy vavy kely anankiray tao anatin'ireo ankizy ireo no mba niteny manao hoe fa inona loatra no nataon'io lehilahy io, no fampijaliana tahaka an'izao no nataonareo azy, tsy kely tsy lehibe tsy antitra tsy tanora fa samy manao zay dany mikibony anareo ampijaliana azy. Fa inona loatra no mahatonga anareo hanao an'izao. Io ankizy vavy kely io ankizy vavy kely io no mba natsiaro tena natsiaro hoe io angely nanasitrana anareo hoe io angely nanadio anareo hoe io angely nanangana ny maty nanafaka ny fahorianareo ny antisainareo nitebitebinareo nefa izao nanaovanareo azy. Naboridana Jesosy hatramin'ny fitafiany azy nataon'ny olona filokana nataon'ny olona filokana niazakazaka koa Herôda mpanjaka ela nitadiavaka anao ianao ilay mpanjaka ny Jiosy mba te hahita anao anao fahagagana aho. Tsy namaly Jesosy tsy namaly Jesosy ry havana lalan-tsarotra izany diavin'ny tompo izany nokapohana ne izy nodakana nge izy no fialana tamaina ne izy kapoka itsivy amby telopolo no nokapohana an' Jesosy rotodrodika ny tenany iray manontolo hatramin'ny lamosiny hatramin'ny tratrany tena rotodrodika tsy hita intsony hoe mbola olombelona ihany ve. Tianao Jesosy ary zany fitiavan'Andriamanitra anao zany no niaretany ka nanekeny nitondrany ny fahorianao sy ny ady sainao tahaka an'izao. Hira 7:1 ny andiny voalohany ihany. Nahafony aika nanafotako anao ka nalatsako ny rako nisoloka ainanao.
na fony aiko aho nanafotako anao ka nalatsako ny rako nisy loko anao eny aiko no nomeko ry mpanota very aiza izay afonao mba ho ahy tomponao araka ny voalazatsika teo samy nandray anjara tao anatin'izany famononan Jesosy izany na ny ankizy na ny lehilahy na ny vehivavy andehantsika hifona ny tompo hivavaka raha mba misy solotena anankiray isolotena ny ankizy isolotena ny lehilahy isolotena ny vehivavy olona anankiray ihany mba hijoro hivavaka dia afaka maketo aloha izy mba menazy ny micro azafady. Andaontsika vehivavy andohalika hifona amin'i Jesosy. Jesu mora fo indrindra tsara sady maso tsy miova tsy mifindra tompo be fitiboko mba iriko toazy tsy mamety sosopo ka io nonany foko raha finy manjo. Jesosy a, Jesosy tamin'izako mivavaka tamin'ny roa teo Jesosy a, dia izao ny lesona nameny dada teo hoe tamin'ny fotoana nahatezitra an' Jesosy a niditra tao amin'ny tempolo-masina ka nandroaka ny mpivarotra tao dia tezitra izy nakopilipiliny daholo ny entana rehetra. Ary tamin'izany fotoana izany hono dia izahay vehivavy dia tsy mba tafiditra tao amin'ny tempolo-masina fa nanomboka tamin'io fotoana io kosa dia nanehoan'i Jesosy fitiavana izahay vehivavy ka mba tafiditra tao amin'ny tempolinao masina dia afaka mivavaka, afaka niresaka taminao Jesosy ilay tomponay, ilay malalanay, ilay tianay. Tamin'ny fotoana kosa nefa izay nandratrananao, nikapohananao, nitsarananao, nandrododrotena ny tenanao dia tsisy nivoaka tao an-trano izay vehivavy Jesosy fa tany an-trano tany fotsiny izay nametra-panontaniana hoe nanahoana izay Jesosy, inona mahazo azy ihany, meloka ve izy, novonoina ve izy, natao inona ve izy. Jesosy a, tena tsapanay mihitsy raha izany fa ianao ny lehilahy tena nitory fitiavana taminay, ilay fitiavana tsisy tambony, ilay fitiavana tsy voavidy vola, satria raha tany ivelany foana izahay hatramin'izay tsy mba tafiditra tao amin'ny tempolinao masina dia ianao ny lehilahy voalohany indrindra teto ambonin'ny tany napiditra anay tao amin'ny tempolinao masina Jesosy. Kanefa Jesosy a, izany fitiavanao anay izany tsy mba nasianay tambony teo anatrehanao izany fa nialangalana fotsiny izay tany an-trano tany Jesosy ka dia mifona aminao izay Jesosy a, tena mifona mangataka aminao, milela-paladia aminao Jesosy. Izay anie Jesosy, fantatray fa be adidy, be andraikitra,
dia manilika n'izany aditsy andraikitra izany ny amin'ny fanarahana anao, ny amin'ny fitiavana anao, tsy namaly vavaka anao, tsy mba nanotrona anao akoriny tao anatin'izany rahatra anao izany Jesosy. Tsy ny vatanao fotsiny manko Jesosy nitoritory sy potipotika tamin'izany fotoana izany, fa ny fonao dia nangorangoraka indrindra hoe nankaiza ilay vehivavy nanehoako fitiavana, nankaiza ilay vehivavy izay natsofoko tao amin'ny tempolin'Andriamanitra. Ndreto ary izay Jesosy ndreto izahay amin'izao fotoana izao manolotra ny tenany ho anao, hibebaka eto anatrehanao, ka manomboka izao izay Jesosy dia tsy mba hialangalana intsony amin'ny fanomponanao, amin'ny fanarahananao. Na inona Jesosy olanay, izahay vehivavy anie Jesosy eo an-tokantrano ao dia miaritra ny mafy tokoa, miaritra ny rehetrarehetra, na ny fitaizana ny ankizy, na ny fikarakarana ny tokantrano, afa-tsy ny asanay any ivelany izay hanampianay ny vadinay. Kanefa Jesosy tsy ataonay sakana izany, tsy hanomponay anao, fa hanompo anao izay Jesosy, hijerenao, hibanjina anao, ilay lehilahy voalohany indrindra tena naneho fitiavana taminay. Hifonanay aminao Jesosy ny tsy fandraisanay andraikitra teo anatrehanao. Ninona Jesosy olam-piainanay, olanara-pitiavana ve Jesosy, olanara-piainana ve Jesosy? Jesosy hainao daholo izany. Ianao ilay Jesosy tena tia anay, tsy manary anay, misakambina anay, mijery ny ranomasonay isan'andro, anakinanay sy napetrahanay ny fiainanay manomboka izao fa tia anao izay Jesosy. Ka ndreto Jesosy izay vehivavy rehetra, na vehivavy lehibe, na ny ankizy vavy kely rehetra, hiaraka nokatra amin'ny vavanay izay Jesosy amerina intelo manao hoe tiako ianao Jesosy, tiako ianao Jesosy, tiako ianao Jesosy, tena tiako ianao Jesosy. Misaotra Jesosy amen. Mangataka antsika lehilahy hiona amin'Andriamanitra, mangataka antsika mba handohalika. Jesosy malalo, mandohalika eto anatrehanao izay lehilahy. Tsisy afaka miala amin'izany izahay na iza, fa efa namono anao, marina izany Jesosy. Efa namono anao tokoa ary ny tananay nitifitra totondry anao, marina izany. Ny tananay namatrika anao teo amin'ny hazo fijaliana, marina izany. Ny tananay lehilahy nikapoka anao hitsivy amin'ny telopolo, marina izany. Izay lehilahy koa no niantso tamin'ny feo mahery manao hoe vonoy, 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 fa Barabasy omeo anay, marina izany. Mandohalika eto anatrehanao izay lehilahy ankehitriny. Taminao dia taminao no nanotanay Jehovah, ary izay ratsy indrindra teo masonao nefa vitanay. Marina ianao raha miteny anio, ary tsy manatsiny ianao raha mitsara. Tsarao Jehovah, tsarao. Tsarao amin'ny fahamarinanao sy ny fahamasinanao, nefa ka amin'ny famindraponao kosa ny tsaranao anay. Mba tsarovy Jesosy ilay tenin'ny soratra masina manao hoe nareo na dia ratsy aza hainareo no manome zavatra ho an'ny zanakareo, fa moa izay rainareo any an-danitra ny tsy hanome ny fanamasina sy izay rehetra mangataka aminy.
mangataka ny fananao masina Jesosy. Tsisy afaka manova ny fonay afatry ny fananao masina irery ihany, mba ho lehilahin'Andriamanitra tokoa izay. Tsy hamono anao tsony, tsy hitifitra tontondry anao tsony, tsy hanala-baraka anao tsony. Jesosy a, fona re tompoko, fona e, fona. Sanatria moa ka tonga aminay ary teninao an'io tean'io hoe tsy hamindra fo anareo lehilahy tsony a. Ho aiza izay Jesosy? Ho aiza ny alehanay? Fa mba mangataka anao aho mba tsarovo ilay teny soratra masina manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny zanalahy tokana mba tsisy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay izy. Ka raha mba misy lehilahy mino anao, matahotra an'Andriamanitra ka mibebaka tokoa, dia mba azo an'izany fiainana mandrakizay izany izy. Tsy mba manana volamena izay Jesosy na volafotsy a, homena ianao, fa mba manana hira anankiray, ilay tiany ny fanahino izany Jesosy ny ataonay voady a, eto anatrianao. Ka mba henoy Jesosy, mba sokafo ireny lanitra dia mba henoy ny feonay lehilahy raha mba hiry izay Jesosy amin'ilay hiranao manao hoe nefa raha izaho irery tsy mahefiza ka magataka ny hery eo an-tanàna, aoko feno ny fanahy ty mpanompona. Mba tena lehilahy, mba ho tena lehilahy voahosotra. Sotra Jesosy, sotra, sotranao aho. Matoky sy mino anao aho fa mbo tsarovanao izany sy ny avoko amin'ny rahan'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta izany vavaka izany. Ary asiako tomboka sy ny rahan'i Jesosy a, fa ny vavan'i Jehovah no miteny fa mondro ny lehilahy izay matahotra ny Jehovah izy. Sotra fanamasina. Amen. Fitiavan'Andriamanitra antsika daholo izany ry havana. Tadidio fa tena fitiavan'Andriamanitra anao nanolorany izany ainy izany teo ambony azy fijaliana. Nosatroana tsilo Jesosy, nasaina nitondrany azy fijaliana 5:70 kilao no nalanjainy izany lanjany izany azy fijaliana izany. Tsy vitany hoe mavesatra fa nitaolam-panavy efa rotika tanteraka, ny vatany ray manontolo efa rotodrotika, nefa dia mbola nasaina nitondran'izany azy fijaliana izany ihany izy. Nombona teo ny azy fijaliana Jesosy, nofatsihana ny tanany havia, ny tanany havanana. Hofatsihana ihany koa ny tongony. Ny eritreritra dia hoe ny tongony efatra, ny tanany roa sy ny tongotra roa ny fatsihana. Voafatsika ny tanana ambony, havia sy havanana, dia saika hofatsihana ihany koa ny tongony anankiroa. Nalaina ny fantsika. Izay fantsika rehetrarehetra nampiasaina teo na gaga dia izao, na may avokoa. Tena tsy voarainy tanana fa izay fantsika ny raisina ho ny voalazan'ny tantara
dia namay ny raisiny tsy nentina ampiasaina, ny raisiny tsy nentina ampiasaina, farany fantsikaray ihany sisa no azona ampiasaina, ary tao anatin'ny fantsikaray ampiasaina io dia voaterina kambana ny tongony anankiroa no fatsihana. Totra ny marika sahady mampiseho amintsika hoe amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina. Nombona teo ny azo fijaliana izy, nitomany Jesosy, ny sainto Jesosy, nisy fotoana aza mbola nitenenany hoe mangetaheta, hetaheta tao anatiny, tsy takatry ny sain'ny olona, fa nieritreritra ny miaramila hoe mangetaheta rano izy, dia nalaina ny sponge nisy vinaigre dia natao teo ambavany, nivingevina Jesosy, niondrika ny lohany, afaka ny ainy dia niteny izy hoe vita. Vita ny famonjena ary havana, vita koa ny famonjenanao. Inona ny mba hakon'izany teo amin'ny fiainanao manokana? Amaranako azy, ivereno ka hitodio ny Paska tanin'ny Jiosy. Rehefa ninana ny zanak'ondry sy ny mofo tsy misy masirasira, dia nisy fepetra anankitelo. Voalohany, nasiana kapa ny tongotra, tena teny an-tanana, ary nisikina ny valahana. Ny dikan'izany dia zao, manomboka hatramin'izao dia hiainga eto Egipta isika, handao ny fahoriana, handao ny fampijaliana. Ny dikany tena sy meny sikina ny valahana ary ny kapa ny tongotra dia hoe hiala amin'izay ao anatin'izao fanangejana sy fanandevozan'izao. Tsy toetreto itsika handeha ho any amin'ny tany Kanana, fa ny mampalahelo ny ry havana amin'izao dia izao hoe misy olona mankalaza ny Paska fa mbola mitoetra ao Egipta ihany. Misy olona mankalaza ny Paska amin'izao taona 2024 izao fa mbola mitoetra ao Egipta ihany. Raha sitraka ao, asio kapa amin'izay ny tongotra ao, misikina ny valahanao, ataovy eny atena, eny an-tanana ny tenao, dia hiainga ao amin'ny tany fanandevozana, fanandevozan'ny fahotana, ny fanangejana, fijangana, ny filokana, fa mba hiaingitsika ho any amin'ilay tany Kanana amin'izay. Fa fahatezeran'Andriamanitra ne mahatonga an'izao valana retina izay efa miatra manerana an'izao tontolo izao, efa fandinihan-tena ho an'ny kristianina sy ny mpino rehetra, fa ho avy ny farany miomana, fa ho avy eny amin'ny raolanitra Jesosy, afaka fotoana fohy. Hitsangantsika hanao ny hira 7 teo ihany, ny andininy faharoa mialohan'ny vavaka sy ny tsodrano, ary ny andininy fahatelo ao aorianan'ny vavaka sy ny tsodrano. Ampandraika ao ambony voninay dehibe, mpandraika ao ambony voninay dehibe, no nilazako hamonjy, nilazako hamonjy, sy hanafadozanao. Zay vao fitaky Satana, vao fitaky Satana, sy ny zoin-doza be, ay sy izay mba foinao reny,
milaozanao tokoa jesosy ny lampandrainao, fiadanana ny jesosy ny tao hoe fahasambarana ny jesosy ny tao hoe fifaliana ny jesosy ny tao hoe andro isan'andro, isan'ora, isa-tsegondra. Nefa dia nanaiky ianao nandao an'izany lampanao zany, nanaiky ianao nandao an'izany lampanao zany, nitondra ny fahalemena izy, nitondra ny fahantalana izy, nitondra Jesosy eo ny fahotana izy, mpanota eo anivony zao fiainana zao. Mengavy anao Jesosy amin'izao pasika 2024 zao, iaingy izay Jesosy tsy toetra ho Egipta intsony eo. Le Egipta ny fanangejana, ny fanangejana ny Jesosy ny ainana tao hoe falitona ny Jesosy ny ainana tao hoe fijaliana ny Jesosy ny ainana tao hoe miangavy anao Jesosy eo, ampisikino aminay ny valanay, ataovy any an-tananay ny tena Jesosy eo, ataovy any an-tongotray ny kampa Jesosy eo. Fa iaingy izay ao anatin'izao pasika izao tsy toetra intsony ao anatin'ny falitona, ao anatin'ny fanangejana, ao anatin'ny onaona ny fahafatesana Jesosy. Miangavy anao manokana tompo malalo, ny fandrenesanay ny tantara izay ny diavinao, ny fandrenesanay ny lalana, ny alam-pijaliana tao anatin'ny ty herinandro ty, mba hampiova, hahatonga sainanay Jesosy, hahatonga nay hitodika any aminao Jesosy eo. Izay olona tsy mitodika amin'ireny ane Jesosy dia tonga le teny hoe tena mpanota matevin-koditra ka tsy laitra ny balany fananarana. Miangavy anao Jesosy, miangavy anao Jesosy, raha mbola azo atao ihany Jesosy eo, ahidiny le fananao masina androany, ahidiny fananao masina androany Jesosy, hamela ny elokay, hamela ny tsy fantateranay, hamela Jesosy eo ny loto sy ny fahotana ao anatinay, izany mba angatanay aminao, hitalaonay aminao eto amin'ity toerana ity. Fandriamanitra mamindra fo ianao Jesosy eo, ho tanterahanao tokoa ny teninao, fa na dia tahaka ny jaka aza ny fahotanay dia ho fitsinao tahaka ny ra-panala, ary na dia mangatrakatraka tahaka ny sily ary dia ho fitsinao tahaka ny volon'andro fotsy. Tompo, miangavy anao Jesosy ao anatin'izao pasika izao, pasika fanafahana, pasika famonjena, pasika fanafotana. Afaoko Jesosy ny mpanomponao tsirairay avy, tahaka ny mba nitsetra tamin'ny mpianatra ianao, namela azy mba hiala sasatra, tahaka an'izany koa mba hitoloko ny mpanomponao tsirairay avy androany eto amin'ity toerana ity. Misy ady saina Jesosy, misy olana Jesosy, misy tebiteby Jesosy, manoloana ny ao an-tokantrano sy ny fianakavianao. Miangavy anao aho, vavaka 2 minitra ny mba hasandratry ny mpanomponao, iaino azy ianao androany, dia mba ho tanteraka aminy tokoa va zao pasika izao dia fanafahana ho anay tsirairay avy. Enonao izany vavaka izany, mahatoky izay Jesosy, fa tsy mahafoy anay tokoa ianao, fa manatanteraka ny teninao hoe anaka, fantako ny ondriko ary fantatro ny feony, fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia ho adidiko ihany, fa manana ny lalana zay verana azy aho, dia lalana hitondra fiadanana, fa tsy loza eo amin'ny fiainany. Dia misaotra Jesosy, rainao izay ny an-danitra, Zoma Masina ny anarana, ho tonga ny any fanjakana, sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-damba, mehona ny zana sazaonay, ary mamelana ny elokay, tahaka ny tenana sy meloka tamina, izay mitena fakapana, fa manao fany amin'ny ratsy, anao
fansakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Raiso ny tsodrano, ny fahasoavan'Andriamanitra ray, ny fitiavan'i Jesosy Kristy, ilay tsy miova omaly sy